Mampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha mbola araka hivavaka isika ary havako. Ry Tompo reneny any an-danitra ho faly foana izay isa-maraina tahaka izao. Miantso ny anaranao ary tianay ny midera sy mankalaza anao manoloana ny andro vaovao omenao toy izao. Ny zavaboary rehetra midera anao rehefa maraina ary tsy latsa-danja amin'izany koa izay olombelona Tompo. Ko mba ho fiainam-piderana hatrany ny fiainanay indrindra raha ny anio hamakivaky an'ity tontolo andro ity. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Mbola toizantsika anio ry havana ny amin'ny hoe natsoina mba hiasa ny olona. Andeha ary eo vakiantsika amin'ny anaran'i Jesoa ity andinin-tsoratra masina ity. Raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana izy. Amen. Tesalonianina faharoa toko fahatelo andininy fahafolo. Hitantsika eto ry havana fa misy an'ireto hevitra dimy reto mikasika ny amin'izany hoe asa izany. Tsy maintsy miasa ny olona. Io dia mifampitohy amin'ilay Genesis toko fahatelo andininy faha sivy ambin'ny folo tapany voalohany hoe niatsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina. Hitantsika amin'ity voalohany ity izany fa ny olona tsy mihinana, ny olona tsy misasatra dia izao tokony tsy hihinana izy ny soratra masina. Mikamo izany indrindra indrindra. Faharoa, tsy hitraky ny tompo itomeam-poana ny olona fa hanana anton'asa avokoa. Fahatelo, ny antom-pisian'ny olona dia ny asa. Dia tsika izany dia tokony hanana tsara daholo ao anatin'ny CV-any hoe izao ny asako. Ary azo ambara koa angaha asa? Azo tenenina ve izany hoe tokony ho faly tsika ary hirehareham-po raha azo tenenina ho azy izany hoe mba manana an'ity asa ity izay izany ny olona. Faefatra, ny miasa dia izany no tsika miandry ny fiavian'ny Tompo. Ary izay mihitsy no tontolo manodidina an'ity Tesalonianina faharoa toko fahatelo andininy fahafolo ity ka hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana izy. Io asa ataontsika koa izany dia tokony asa foana ataontsika mitohy ary handrasantsika ny fiavian'ny Tompo ry havana. Fahadimy sady farany dia voninahitry ny olombelona ny manana asa. Tsy fanandevozana akory ny asa na hoe tsy maintsy atao sy ny tahaka izany fa tena voninahitra men'Andriamanitra anao nanomboka atao amin'ny sahany etena ny fananana asa ry havako. Anio ary dia ndaontsika hivavaka manokana ny amin'ny mikasika ny asa rehetra. Hivavaka ary isika. Misaotra anao ary izay Tompo fa nomenao asa. Dia mankasitraka anao izay ny amin'izany. Voninahitra ho anao. Anio kosa izay dia hivavaka ho an'izay mitady asa rehetra. Mety fa betsaka Tompo fangatahana napetraka ombeny ombeny fa mbola tsy mivaly foana. Mba hampio izy ireny, mba havonjeo izy ireny, mba homeo asa Tompo. Misy koa very asa noho ny antony samihafa tsy ampoizina. Tena manahoana ny fiahinany fianakaviana ao anatin'izany mba izina ny amin'ny ho avy rehetra. Ampahirezo izy ireny raha sitraka ao Tompo ka mba homeo asa koa. Vavaka koa izay ho an'ny manana olana amin'ny araka-asa. Ao ny tratsiny anto-day samihafa, ao ny mety ho tratran'ny fanararaotana sy ny trindry azo lena ataon'ny lehibe na ny sefo na ny mpiara-miasa ihany koa. Tompo, avoty ny mpanomponao. Avoty ny madinika ao anatin'ireny. Afao Tompo. Dingany mba samy hanasa tsara daholo, indrindra ny mpanomponao rehetra Tompo araka ny anarany avy dia hisondrotra amin'ny asany ihany koa ho voninahitra ao Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao naovana izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.